Nolotra ny arahaba tompoko. Raha atao jery kely ny toetry ny andro androany dia nisitraka orana indray ny tany amin'ny faritra avaratra sy avaratra atsinanana ny nosy. Ho amin'ny rampitso dia somary mikisaka kely any amin'ny faritra avaratra ndrefana izay oram-baratra izay. Mety hitatra hatraty amin'ny afovoantany. Tsara foana ny manamarika fa mety alohavana na arahana tafitra ny orana, ny varatra ihany koa eny antsefatsefaneny ary mety mbola isy ny atrangana avandra. Manomboka amin'ny alakamisy ho avy izao kosa dia toetra mentalana indray ny varatra azy. Araka izany dia saika miamaina aloha ny akamaroan'ny faritra maro eto amintsika afa-tsy ny any amin'ny motsiraka avaratra atsinanana sy afovoany atsinanana iny ihany no isy tandrifin-drahona iserana. Ny orana tandrifin-drahona ihany koa dia mety hitsitokotoko be iny ihany any amin'ny atitany atsimo andrefana sy andrefan'ny Madagasikara. Andao jerena amin'ny antsipiriany ary ny vinany toetry ny andro ho amin'ny rahampitso maraina. Andrahona mety hisisan'ny orana tandrifin-drahona vao maraina be ny morontsiraka Sofia sy Boeny, torak'izay ihany koa ny morontsiraka atsinanan'ny nosy. Andrahona vao maraina fatombanana isava mentalana ihany rehefa misandratr'andro ho an'ny afovoantany iray manontolo. Ny faritra hafa kosa dia ho maina ny andro amin'ny ankapobeny ary mety hibalika be mihitsy azy angiabe masoandro any amin'ny tapany atsimon'ny nosy. Raha ny tolakandro indray dia hiverina andrahona arahana oram-baratra indraindray ny any amin'ny faritra avaratra andrefana mihitatra hatraty amin'ny afovoantany iray manontolo. Andrahona na andrahona mitsitokotoko ny morontsiraka atsinanan'ny nosy raha toa ka ho maina ny faritra hafa na andrahona mitsitokotoko. Raha ny vinan'ny maripana manodidina eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 9 degré ny maripana ambony indrindra any amin'ny faritra avaratra andrefana sy ny atitany ny menabe sy atsimo andrefana. 9 degré ho an'ny faritra anatiny ary saika manodidina eo amin'ny 7 na 20 degré kosa amin'ny maripana ambony indrindra ho amin'ny morontsiraka atsinanana. Raha ny vinan'ny toetry ny andro ny alakamisy indray dia saika miamaina aloha manerana ny Madagasikara afa-tsy ny any amin'iny morontsiraka Isava sy Analanjorofo ary Toamasina iny ihany no isy orana malefaka. Ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina dia mety iseho ny orana tandrifin-drahona mitsitokotoko be aty amin'ny atitany atsimo andrefana sy andrefan'ny Madagasikara mety hitatra hatrany amin'ny morontsiraka avaratra andrefan'ny nosy iny. Raha ny vinan'ny maripana ao anatin'izay dia tafakatra 7 degré ny maripana ambony indrindra any Beroroa sy Mahevatanana, 5 degré kosa ny any Sofia sy Malaimbandy. Ho an'ny afovoantany tsy dia misy fiovana firy fa eo amin'ny 4 ka hatramin'ny 7 degré ny maripana ambony indrindra. Andao faranana ny vinan'ny toetry ny andro amin'ny zomary izay dia saika ho maina aloha manerana ny nosy amin'ny fiafaran'ny tolakandrona ny alina no mety hisy tandrifin-drahona ny aty amin'ny atitany ny faritra atsimo andrefana sy menabe. Ny orana vokatry ny ala izay any amin'ny morontsiraka Isava sy Analanjorofo ary Toamasina dia mety hitoetra hatrany. Andrahona kosa ny any amin'ny faritra loatra mangoro sy atsinanana mihitatra hatrany amin'ny ilany atsinanana ny faritra Sofia. Faritra hafa ho maina tanteraka mihitsy ny andro amin'ny ankapobeny. Vinan'ny maripana tsy dia misy fiovana fa 7 degré hatrany ny maripana ambony indrindra ny atitany atsimo andrefana sy ny faritry Betsiboka, 13 degré kosa aty Malaimbandy, Mahajanga ary Antsohihy. Mety ho tafakatra 17 degré ny maripana ambony indrindra ho an'ny afovoantany. Morontsiraka atsinanana kosa saika manodidina eo amin'ny 17 ka hatramin'ny 12 degré. Izay ny vinan'ny toetry ny andro fa araka ny efa mahazatra anao. Rehefa talata toy izao dia indro atolotonao indray ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Ambany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo amin'izao fiandohan'ny herinandro izao. Manodidina ny fetrany OMS avokoa ny rehetra voarainy. Raha ny mandrafitra ny toetry ny andro ao anatin'ny 3 andro avy ny jerena dia vinavinaina hijanona ho ambany hatrany amin'ny ankapobeny ny tamin'ny fahalotony rivotra eto Antananarivo sy ny manodidina. Dia izay indray ny vinan'ny toetry ny androntsika ato anatin'ny 3 andro avy. Manome fotoananao ho amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.